Anio alahady faharoapolo ny volana jona 2020 izay mpanjinantsika ny loha hevitra hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Alahady fahatelo manaraka ny trinité anio. Alahady ihany koa any sampana vokivoky manga eto anivon'ny sahany FJKM. Androany dia andro ahatsiarovana ny fetin'ny ray manokana maneran-tany koa miarabantsika ray rehetra amin'ity androany ity. Ny fanompom-pivavahana amin'ny endriny faharoa no hatrehitsika amin'ity androany ity. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voaantso masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ndeha hideran'Andriamanitra isika ry havana amin'ny famakiana ny salamo 500, andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa izany dia ataontsika ny hira fanampiny voalohany ary tsy hipetraka isika raha tsy aorian'ny vavaka. Ary hitsangantsika tompoko anao deran'Andriamanitra miarana ny salamo. Miderany Jehova, miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mihirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao voreharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova. Mitadiava ny Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy fitsaran'ny vavany. Amen.
Iary vavaka sika. Raha io nideranao izahay fiangonana noho ny fitiavanao anay tao amin'i Jesosy Kristy zanakao izay nomenao hamonjy anay. Mankalazanao izahay noho ny antsonao anay ka nanekenao handray anay ato amin'ny tranonao. Misaotra anao izahay fa mbola miteny sy miaona aminay zanakao ianao. Eo anoloan'izany fitiavanao izany indrindra nefa no atsapanay ny mahampanota mahantra anay. Koa manantona anao amin'ny fanetretena izahay, mangataka famindram-po sy famelan-keloka avy aminao. Ary misaotra anao izahay fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra tokoa ianao, ary mahari-po sady be famindram-po. Misaotra anao noho ny famelan-keloka raisinay amin'ny finoana ankehitriny izao, noho ny rahan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Dia samy iasan'ny fanahy masina anie izahay tonga eto, mba handray sy hivelona amin'ny teninao, mba hitombonay hiatsara isan'andro amin'ny fitondratena masina, ary ho voninahitra izao fanompoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, lohan'ny fiangonana, no hivavahanay toy izany. Amen. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, koa ny hira 720 ny andinin'ny 1 no tanterahintsika mialohan'ny hiakaran'ny tompony anjara natanteraka izany. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanahy masina, misaotra anao izahay satria nomenao tombonandro entinay miara-midera ny anaranao masina. Dia mangataka ny fanahy masina hitaritalana ny tompony anjara amin'ny vakiteny. Ianao Tompo no ampiteny ny mpanomponao izay hitory ny teny. Izay kosa mba ho mpiaino hitombo amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana anao, amin'ny anaran'i Jesosy manaovanay izany vavaka fisaorana sy fangatahana izany. Misaotra raha eo. Amen. Iaraka maka ny teny soratra masina tsika ry havana. Ohabolana 13. Ohabolana 13. Raisiny eo amin'ny andininy 420 ka hatramin'ny 530. Ohabolana 13, andininy 420 ka hatramin'ny 530. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka, atolory ahy ny fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Fa ny vehivavy jejo dia ady lalina, ary ny vahiny-janga lavaka hety. Eny, manotrika toy ny jiolahy ireny, ary mahamaro ny olona vadika. Aniza ny indrisy, aniza ny endre, aniza ny fifandirana, aniza ny fitolokoana, aniza ny ratra tsy ahoana, aniza ny maso mivoaramena, an'izay mikikitra amin'ny divay. Eny, amin'izay mandeha anandrana divay voaroaro zavatra. Aza mijery ny divay noho ny amenany, sy ny fanganoaniny ao anatin'ny gilasy, ary ny fikorinany mahafinaritra. Fa amin'ny farany dia anaikitra toy ny bibilava izy, ary anindrona toy ny menarana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo, ary ny fonao hieritreri-dratsy.
Eny, ho sahala amin'izay mandry ao amin'ny ranomasina ianao, sady tahaka izay mandry eo atendron'ny andro-tsambo. Nokapohinao, hoy ianao, fa tsy reko maharary ahy. Andalasiny aho, fa tsy tsaroako. Raha oviana ange aho no ifo mba hitadiavako azy indray. Filazantsara araka Matthieu toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Matthieu toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy ny mipetrahan'ny mpanorandalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mame entana sady mavesatra ny sarotra entina izay manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray azy. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filan-ketrany ary ny ataony vaventy ny somotra viaviny. Ary ity ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy, sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga, sy ny hoarabain'ny olona eny an-tsena, ary ny ataon'ny olona hoe raby io. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby io, fa iray ihany ny mpampianatra anareo. Ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany ny mpitarika ianareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa izay manadra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina. Petera voalohany toko 4, ndininy voalohany hatramin'ny 9. Petera voalohany toko 4, andininy voalohany hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa, tamin'ny nandehanana tamin'ny fijerijejona sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroan-toaka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo, satria tsy miara-miazakazaka amin'ny ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany, ka dia teneniny ratsy. Nefa ampamoahan'ilay efa vonona hitsara ny velona sy ny maty izy. Fa noho izao, no nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty azy, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ndeo retontsika eo am-pitsanganana ny hira 711 mialohan'ny afatry ny tompo izay ho asika avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra.
Anaka, atolory ihany fonao. Ary aoka ny masonao faly, mijery ny lalako. Izany tenin'ilay tena raitsika izany ry havako. Dia ny Tompo Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Ohabolana, toko 7:20 ka ny 5:20, no tenin'Andriamanitra sady ifampaherezantsika anio, fa tenin'Andriamanitra ihany koa ifampiarabantsika. No tahin'ny Tompo mahatratra ty andro lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino ity, dia ilay fotoana azahoantsika miaona amin'ny Tompo atao tranony, fa ifampiarabantsika aram-pianakaviana manokana ihany koa, satria isika ny nametrahan'ny Tompo andraikitra fa hitarika ihany koa ny ankonantsika ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy hijoro vavolombelony. Dia ny fanahin'ny Tompo hatrany momba antsika rehetra ry havako, ka ho tena fampaherezana sy fiainana ho antsika tokoa izao tenin'Andriamanitra izao. Anaka, atolory ihany fonao. Ary aoka ny masonao faly, mijery ny lalako. Araka ny nambaran'ny mpitarika teo ry havako, dia alahady manokana anio satria natokana hitotranam-bavaka ny sampana vokovoko manga. Dia ny olona rehetra raha vao marena an'izany sampana vokovoko manga izany, dia tonga dia avy hatrany dia hoy izy hoe sampana miady amin'ny toaka, na ihany koa hoe sampana miady amin'ny mpisotro toaka. Tsy tena marina nefa izany ry havako. Fa ny sampana vokovoko manga dia sampana izay natao indrindra hitaizana ny olona rehetra, na ny ankizy, na ny tanora, na ny lehibe, mba tsy ho voageja ny zava-mahamamo sy ny mahadomelona. Zany ny sampana vokovoko manga, mitaiza ny ankizy sy ny tanora ary ny lehibe mba tsy ho voageja an'izany. Ny zava-mahamamo sy mahadomelona rehefa dia fantatsika fa be dia be zany, sy ny toaka ihany, ny sidiara, ny zava-mahadomelona amin'ny androny maro samihafa. Zay rehetra mangeja anao ry havako ka mandany ny fotoananao ka tsy todianao amin'Andriamanitra, na zay betsaka indrindra eo amin'ny fiainanao, dia efa sarotsaron'ny mahadomelona zany. Indray io phone io indray mety lasa mahadomelona, ny Facebook na ny Instagram indray fa lasa mahadomelona, teboteboka teo, be dia be zany. Ka ny sampana vokovoko manga dia mitaiza ny olona rehetra mba tsy voageja ny zava-mahamamo sy mahadomelona, fa sampana mitaiza ihany koa anefa ireo izay efa latsaka sy voagejan'izany mba hialany amin'izany. Sy noho ny herin'ny tenany, noho ny teknika maro samihafa, fa noho ny finoany an'i Jesoa Kristy, ilay efa maty namonjy antsika ary manafaka antsika hatramin'izay tena fahotana faratapony mangeja antsika teo ambony hazo fijaliana izany. Zany ry havana ny sampana vokovoko manga. Ka ny fitazan'ny sampana vokovoko manga ao amin'i Jesoa Kristy, ary mitaona ny olona hitodika amin'i Kristy so amin'ny fiainana mandrakizay. Ka dio ry havako fa raha misy mangeja antsika tsy ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra, na ataontsika mihoatra lavitra noho n'Andriamanitra, dia tsy handovatsika ny fiainana mandrakizay izany. Ary zany indrindra mahatokana sampana vokovoko manga ny fidy izao tenin'Andriamanitra izao, ho ifampaherezantsika amin'ity anio ity. Anaka, atoloy ihany fonao, ary aoka ny masonao faly, mijery ny lalako. Ny soratra masina ry havana, ny tenin'Andriamanitra, izany no entin'ny sampana vokovoko manga, ihany no entin'ny fiangonana mitarika ny olona hanaradian'i Kristy ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izany indrindra nambaran'ny mpanohatra ny Ohabolana eto manao hoe anaka, atolory ny fonao. Samy ry havana mametra-panontaniana tsika rehetra, inona ny tena zava-dehibe aminao? Inona ny tena manan-danja indrindra amin'ny fiainanao? Depera moa dia mety hiteny hoe dada fa afaka miteny daholo izay manan-danja aminy. Fa tadidio ry havako, fa ny ivon'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia ny fo. Ary amin'ny tatsinanana, indrindra fa ny jiosy, rehefa milaza izy hoe fo, dia lazain'ilay maha-olona ny olona sy antoko ny fahavelomany izany. Tsy ilay fo mitempotempo ihany, fa ilay vatany iray manontolo mihitsy izay velona soamatsara. Izany nilazan'ny fo. Ka rehefa miteny ny Ohabolana eto hoe atoloy an'Andriamanitra ny fonao, dikan'izany dia izao hoe aoka io fonao io
tena iombona amin'Andriamanitra, iombo-po amin'Andriamanitra, hiara-mitempo amin'Andriamanitra ny fonao, ka zay rehetra ao anatin'ny fonao dia ny sitrapon'Andriamanitra zato isan-jato, tsy misy fangarony. So moa sarotra ny fiainana ry havako, ary misonitra daholo ny zavatra ny etsena iny. Vitsy foana izany ahitanao izany zavatra pur zany a, fa mitapitapoka daholo, na menaka mitapoka, ny siramamy tsy fantatra intsony mena sa fotsy, be dia be ny zavatra ny rehetrarehetra eny, fa ny tediavin'Andriamanitra ry havana. Zany hoe mpino miorina amin'ny finoana zany dia ilay fonao manontolo mihitsy, ilay fiainanao manontolo mihitsy no atolotra ao an'Andriamanitra. Ny hoe atolory an'Andriamanitra ny fonao dia midika izany hoe aza manalavitra an'Andriamanitra. Ny fiainanao aza atao lavitra an'Andriamanitra. Havana misy olona mieritreritra rehefa lahady dia tena miaraka aminao Andriamanitra, rehefa manomboka alatsinainy dia alao indray alohanao ny fiainako. Be dia be ny olona manao tahaka an'izany, na tsy miteny an'izany ambava ara, fa rehefa mijery ny fiainany ianao, alady izy tsy jerenao tena ara-dalàna mihitsy. Vao manomboka alatsinainy dia fery amikiokio an-dalana izy efa jerenao fa mandrefy lalana. Zato isan-jato ny fiainana aza manalavitra an'Andriamanitra. Zany natonga ny mpanao salamany amin'ny salamy 7:70 manao hoe ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Raha voalavitra an'Andriamanitra ianao ry havako dia tadidio tsara, tsisy maromaro teresana, ny devolony eo fakaikinao. Ary zany ny ampitandrema amin'ny bokin'ny Ohabolana eto, fa ny asan'ny devoly dia tahaka ny lavaka, mangitsokitsoka, asehony amin'ny fijangajangana moa izy eto sy ny fimamoana. Raha voalavitra an'Andriamanitra ianao, tonga dia tafalatsaka any. Za nge mba etoeto ihany fa tsy ry havako, tsisy an'izany, fa rehefa tsy an'ny tompo anao dia efa an'ilay ratsy zany. Ary zany no mahatonga ny mpanoratra ny Ohabolana ilaza eto hoe Anaka, atolory amin'ny fonao, mba tsy hahatonga anao lavo nireny faharatsiana ireny, omeo an'i Jesosy Kristy ny fiainanao. Avy aloha Jesosy nanjaka ao anatin'ny fonao ao, ka na mamonjy fety ianao, na ao an-trano anao, dia tsarovy fa miaraka aminao Jesosy. Ninona nataonao, na foanao, na itsondromanao, miaraka aminao Jesosy. Ka tena zato isan-jato tokoa ve natolotra ao amin'i Jesosy sa teboteboka telo? Ry havako malalo amin'ny tompo mazava ny afatra eto. Anaka, atolory amin'ny fonao. Nambaran'ny mpandinika fiarahamonina anankiray ry havako, fa tao aorianan'ireny confinement andiany voalohany tamin'ny herintaona ireny, dia tena maro ny tokantrano nandalo fotoan-tsarotra, ary rava mihitsy ary, fanambadiana rava. Inona ny antony? Ny mpivady sy ny tao an-trano asaka-mpanjizatra miaraka ela be, dia mifanjinja foana tao an-trano tao, ka vao nazona lalaka dia tonga ny korotana maro samihafa, par ci par là, mamangivangy ny anana sy dia sondrotra ny température rehefa mody. So ihany fa mba tsy tare température miakatra noho ny valana retina, fa zavatra hafa moa zany ny température miakatra. Zany rehetrarehetra zany ny zavatra nitranga satria nahoana? Manalavitra an'Andriamanitra. Tady vahaolana ny akafa rehefa misy olana mitranga eo amin'ny fiainana fa tsy mitodika amin'ny Kristy, ary tsy miarika ny adidy aman'andraikitra. Anaka, atolory ny fonao. Ny fiombonanao fo amin'Andriamanitra ry havako, ny azonao manohitra ny velam-pandrika rehetra velaran'ny Satana. Fa Satana tsy manao fandrika aminao amin'ny zavatra ratsy, tsy manao velam-pandrika aminao amin'ny zavatra tsy tianao, fa amin'ilay tena tianao mihitsy. Tsy maninona nge io e, izay indray mandeha fotsiny ange, dia zao tahaka ny nataon'ny devoly any efa tany Edena. Tsy maninona nge io, mba mihinana kely fa paoma tsara nge io e, tsy maninona io e. Ry havako malalo amin'ny tompo, atolory an'Andriamanitra ny fonao zato isan-jato, dia afaka hanohitra ianao, fa indrindra afaka hiarina ianao eo anatrehan'ny zavatra maro samihafa izay mety mahalavo anao eo amin'ny androm-piainanao. Fety de pera ry havako anio. Hoy ilay tena ray amintsika manao Anaka, atolory amin'ny fonao. Na inona ry havana trangan-javatra teo amin'ny fiainanao tamin'izay lasa izay, ninona izay mbola mety mamatotra anao sanatrian'izany amin'izao ora sy fotoana izao,
tena mitodika aminao ny tompoandriamanitra, te hanafaka anao izy, te hiaro anao izy mba hahatonga anao tokoa ho salama, sy ny vatana ihany sy ny saina ihany fa ny fanahinao. Inona ny tokony atao? Anaka, atolory ihany fonao ho ny tompoandriamanitra. Aza atolotra zavatra hafa ny fonao ry havako sy ny fiainanao. Aza lanina amin'ny zavatra hafa ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra ny fotoana omen'Andriamanitra anao, fa kosa mitodia amin'Andriamanitra. Ary zany raha teo ny teniny eto hoe anaka, atolory ihany fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Any amin'ny dika teny hafa rehefa dia zao mihitsy ny voalaza hoe aoka ny masonao ho tena alaise mijery ny lalako. Dia samy manana ny mahalezy azy moa ry havana. Ny any ohatr'izao mahalezy ahy, rehefa tonga ao an-trano dia ataoko ohatran'izao ny kiraroko, asatroako ohatran'izao ny lohako, mba mitsotra kely etsy ohatr'izao. Samy manana fa ny tohazitra amen'Andriamanitra antsika ry havana amin'ity anio ity. Raha tianao tokoa zany hoe kristianina tsara fototra, miorina tsara ninona zavatra mitrango amin'ny fiainany, aoka ny masonao ho faly mijery ny lalan'Andriamanitra. Ate izany nataon'ny mpanohatra ny Ohabolana eto. Rehefa avy mitanisa izy, ireo faharatsiana rehetra vokatry ny faly tompo-pitondran-tena na ny vokatry ny zava-mahadomelona dia ampianarana ny soratra masina kosa ny olona eto mba hampiasa tsara ny maso. Jesosy dia efa niteny fa maso ny jiro ny tena. Io masonao zany ny jironao io ahitanao ny lalanao, ka io mitarika anao sy ahitanao ny lalanao sy ahitanao izay raisy ny tananao io mihitsy. Ho ny soratra masina eto. Avy lio mba hijery ho tena alaizy mijery ny lalan'Andriamanitra, tena mijery ny dian'Andriamanitra. Ary ny lalan'Andriamanitra avana tsy ho aiza fa mitondra anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay, any amin'ny fanjakana zany. Koa ampianarina ny olona mba hamilo ny maso hijery zany lalan'Andriamanitra izany ao anatin'ny fifaliana. Ny lalan'Andriamanitra moa avana dia indraindray teritery ihany izy io. Indraindray manahirana ihany zany manaradian'Andriamanitra zany, manaradian'ny Kristy zany, manaraka ny sori-dalana izay nisoritan'ny Kristy zany. Satria ny lalan'ny Kristy dia lalan'ny azo fijaliana. Misy fijaliana ao, misy fisetona ao. Fa ny lalan'Andriamanitra ry havana na eo ary zany rehetrarehetra zany dia misy fifaliana tsy etỳ an-tany any. Fa ny amin'ny fiafarany any an-danitra any dia tena fifaliana lehibe, tsy misy toy izany. Dia afaka malalo amin'ny tompo. Nijery zany lalan'Andriamanitra zany ny tian'Andriamanitra mba hiainantsika amin'izao teniny izao. Mba ho zatra mijery sika, araka ny fahazarantsika mijery ny zavatra mahafinaritra antsika. Zao moa zany zao dia fotoanan'ny baolina zao, ny Eropa any dia tena eo daholo moa tsika rehetra izay tia mijery. Dia ataovy mihoatra lavitra noho izany ny fijerenao, ny fahazaranao miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka ho tena alaizy tokoa anao rehefa mamaky Baiboly. Tena ho alaizy ianao ao anatin'ny fiaraha-mivavaka. Andraindraiky misy terena avy andraso aloha e, aza atao lava loatra rangaha. Hafa angena ny am-piangonana fa ty an-trano kosa mba aza atao an'izany fa mba atao version speed. Aoka ho tena alaizy ianao. Zay nambarany soratra masina eto. Zany ny torohevitra mahasomen'ilay tena ray. Aoka ho tena alaizy ianao amin'ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Ka na inona velam-pandika atolotry Satana eny anoloanao eny dia tsaro fa tsy ho diso lalana ianao. Satria izay ny tanjon'ny Satana, ahatonga anao ho diso lalana, ahatonga anao ho very eny an-dalana, ahatonga anao ho lavo eny an-dalana. Anaka atolory ihany fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako, tian'Andriamanitra tsy ho very ianao. Saorana ny tompo ry havana fa namamiry firy ary ny andro ankehitriny, maro tahaka izao tsika mitonga miara-mivavaka. Fa ny zavatra fanamahirana ary tena mahampiaiky ny olona tsy mpivavaka dia izao hoe fa ahoana ary ireto kristianina ireto, ary tsy ny kristianina moa izany fa izay fiangonana misy seza, mahavita miaritra mipetraka amin'iny dabilo mafy io mandritry ny ora maro. Farafahakeliny ny indray mandeha isan-kerinandro. Misy anton'izany ry havako. Satria zava-dehibe amintsika, satria ty am-piangonana dia heverintsika ary tena marina izany. Fa anisan'ny toerana ahitantsika ny lalana
makany amin'Andriamanitra. Ary zany raha toy ny fanapahanan' Jesosy. Ary aty am-piangonana indrindra ny tohinan'izany. Zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Zany ny tanjontsika riavana. Nijerentsika ny lalana, ary tsy mijery fe mijery ihany, fa mandeha mihitsy sika mizotra amin'izany lalana izany, manaradian'i Kristy satria zany no lalana, zany no fiainana, zany no fahamarinana ahatongavantsika any amin'ny Tompo Andriamanitra. Riavako malalo amin'ny Tompo. Tsaro fa mitady ny fomba Satana hanombanantsika. Isika izay tempolo ny fanahy masina, isika izay voarin'Andriamanitra, ka ampiasainy ny fomba rehetra izay manodoka mba hahatonga ho tafiditra ao anatintsika ny poziny izay hanimba ilay voarin'Andriamanitra. Zany no ataony, ka na amin'ny alalan'ny fitondran-teny zany, na amin'ny alalan'ny mahadomelona izany, dia tsarovy riavako. Fa zava-doza satria mamotika ny vatana ireny izay tempolon'Andriamanitra. Ary tsy mamotika fe mamotika ihany, fa hahatonga anao tena ho diso lalana sy ho very lalana. Raha ny tsara tsika riavako teo, ny famakinana ny soratra masina, tery amin'ny andininy telo amby telopolo. Andininy fahatelo amby telopolo, faefatra amby telopolo sy ny dimy amby telopolo, dia voalaza eny mihitsy hoe sahala ny mandry ao anaty ranomasina ianao. Ary tsy vitan'izany fa nokapohany ianao, fa tsy nahena rary ianao, nandalasinao, fa tsy tsaroako akory. Dikan'izany dia zao tsy mahatsiaro ny tenanao tsony ianao. Zany nandalasina izany riavana dia tonga amin'ilay fitenin'ny Jatova amin'izao fotoana hoe nodaroany ianao, fa dia tsy renao mihitsy. Zany ny politika ny Satana zany, ahatonga anao tsy hahatsiaro ny tenanao tsony. Sady tsy mahare marary ianao, tsy mahare fifaliana ianao, fa dia ao fotsiny, dia ho very ianao. Omba mitady ianao raha tonga tamin'izany toeran'izany riavako. Tian'Andriamanitra tsy ho tahaka an'izany ianao, fa tian'Andriamanitra mba ho tonga any amin'ny paradisy. Koa fianarana lehibe nomeny Tompo anao an'io riavako. Atolory an'Andriamanitra ny fonao. Ny lalan'Andriamanitra no jerevo ny fiainanao. Ataovy mifanaraka amin'izany lalan'Andriamanitra zany, mba hahatonga anao ho tafita soamantsara. Aza manadrakandran-doza. Ary ho an'ny sanatry ny mivava izay lavo tao anatin'izany nefa dia tsaro fa manarina anao ny Tompo Andriamanitra. Fa zany raha teo no lazain'i Jesosy hoe koa raha ny zanaka anao anafaka, dia ho afaka tokoa ianareo. Tena tiantsika Jesosy riavaka. Ary zany nanolorany ainy teo ambony hazo fijaliana, mba tsy hahatonga asy ianao ho tahaka an'ilay biby anankiray izay tena tiantsika rehetra ihany koa rehefa amin'izao fety maro samihafa izao, ilay manana tongotra efatra. Na dia diovina toy ny inona ary biby io, vao voadio anao dia lasa ihany izy misopotaka ireny laniny ery. Tsy tian'Andriamanitra ho tahaka an'izany tsika. Fa nalatsaka Jesosy mihitsy ny rano teo ambony hazo fijaliana, mba hanadiovana ahy sy hanadiovana anao, mba hahatonga antsika sy ianao tokoa, hahatonga antsika rehetra tokoa ho tafara-dalana amin'i Kristy, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary zany indrindra no mbola tenenany amiko sy aminao amin'ity anio ty manao hoe Anaka, atolory any fonao, ary aoka ny masonao ho faly hijery ny lalako. Dia ny fanahin'Andriamanitra tokoa ny riavako. Hitahiry zany tenin'Andriamanitra zany aty am-potsika. Ka na inona mety fisiadrana, na zavatra hiaretantsika mafy ankehitriny, ary na inona sanatriny izany mbola mety mangejatsika, ny Tompo tokoa ny hanafaka atsika, ary zany Tompo zany no mitaona atsika mba hanolotra ny fotsika ao an'Andriamanitra, ary hahatonga atsika hiara-dalana aminy anaradian'i Kristy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Eo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra fanifanahin'ny Jesosy ho amiko sy aminao, ary nampitoetra zany tenin'Andriamanitra zany ho tena fiainantsika. Amen. Ary vavakantsika riavana. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao. Mitaona anay isan'andro ianao, atoky anao sy hiankina tanteraka aminao. Misaotra ny amin'ny teninao
izay mampiorina ny finoanay ao aminao, ka tsy hanananay fanahiana na amin'inona na amin'inona, fa ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinay manambara ny fangatahanay aminao, Andriamanitra rainay. Aoka ny teninao hitoetra ty anatinay, ka ahafahanay mijoro ho vavolombelonao amin'ny toerana rehetra izay hitondranao anay, ka hahatonga anay hanome voninahitra anao amin'ny fotoana rehetra izay mbola omenao iainanay. Dia rahalaza sy voninahitra no tolotra ianao amin'izany, Andriamanitra rainay, ary fifaliana ho anay ny manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao anay, manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ao masinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra, meo anay misy anana sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Raza mitondra ny eo amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha hiaraka hanambara ny finoantsika isika ry havana, ka ny fanekem-pinoana Nikeanina tany Constantinople na ny fanekem-pinoana larana fahatelo no andeha arahantsika manoana eo am-pitsanganana. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika hitantsika. Mino an'ity Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonika izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova omaly sy miova ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no mambara ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanavabatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny fonontsika. Tompo, ampitomboa ny fonony. Amen. Ripetrakantsika ravana. Aorian'ny feon-java-maneno dia iroso amin'ny raharahan'ny fiangonana tsika, natahantsika ny tompony anjara amin'izany. Izay amin'ny fandrarana ry havana dia manafitra ny araba ho antsika ary ny araba manokana ny iray rehetra. Ny mpitsara toko fahaenina ny andinin'ny 12 no iarabana ianareo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova no mombanao ry lehilahy mahery. Toy izao ry havana ny fandaminana tsara ho fantatra mahakasika ny volana Jiona. Fidirana 2 hatrany isika amin'ny 8 sy amin'ny 10. Raha misy ny fandaminana hafa dia ampitaina amintsika amin'ny alalan'ny Facebook sy ny trankalan'ny fiangonana. Mandritra ity volana Jiona ity koa dia mbola miato ny mpiefitra-rà, ny fivorian'ny mpandray sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Miato ihany koa ny fianarana katekimena
fa manohy mamita ny enti-mody izay efa nomena ny mpianatra tsirairay. Miato toy izany koa ny fivorian'ny sampana ny asa ny fikambanana. Fa miomana kosa isika ho amin'ny fetim-bokatra izay tanterahantsika ny 4 Jolay ho avy izao. Ny teny faneva ho antsika dia ny Genesisy 12 teny andininy 2. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: dia tonga anao ho firenena lehibe aho, sady hitahianao tsy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Maraina ry havana fa raha sitrapon'ny Tompo ho tanterahantsika izany ny Alahady 1 volana Jolay io, ka 12 tapitrisa ariary no any anatin'ny vina izay nataontsika, ary entintsika miatrika ny enim-bolana 2 izany. Dia manentana antsika hiomana ny amin'izany asa miandry antsika izany, fa raha toa ianao efa vonona dia azonao tsara atao ny manatitra izany eo amin'ny latabatra fandraisana adidy. Toy izao ny raharaha voaray eto am-pelantanana: taratasy avy any ivelany, fanasana. Ny mpitandrina sy ny conseil presbyterial paroisse internationale Andohalo dia manasa antsika fa mitohy indray ny fanompom-pivavahana amin'ny teny anglisy izay atao isam-bolana ao amin'ny paroisse internationale Andohalo, ka ny Alahady 17 Jona ho avy izao ny fotoana, manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora maraina. Hisy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo amin'izany. Noho ny antony ara-pahasalamana dia voafetra ny toerana, koa misy ny fandaminana izay napetraka. Raha mahaliana anao dia manasanao hanatona ao amin'ny fandraharana handray ny andinindininy mahakasika izany. Filazana manjo. Nisaotra an'Andriamanitra lehibe izahay noho ny nanomezany ny hava-malalanay, Randriamanga malala Prospère Naivosoa, izay natsoiny ray ody any aminy ny Alahady 17 Jona rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Raolisoa Noromalala Liliana, ny zanany Randriamanga malala Patrick sy Peggy Mianadahavy, ny zafikeliny ny reniny Randriamanga malala Odette, ny raitapo aminy Randriamanga malala Odin sy ny zanaka aman-jafiny, Ravelijaona Jean-Mamy sy ny zanaka aman-jafiny sy ireo raitapo aminy. Ny raitapo amin'ny vadiny Razafitrimo Saondralala sy ny zanaka aman-jafiny sy ireo raitapo aminy, ny fianakaviana manontolo, ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Ambavahadimitafo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny talata 15 Jona lasa teo. Ny famangina ho fampiarezana ny fianakaviana dia efa vita. Ny fianakaviana ihany koa dia namela afara Rakitra ho fanohizana ny asan'ny fiangonana ary manao izao taratasy fisaorana izao. Ny vadiny Raolisoa Noromalala Liliana, ny zanany Randriamanga malala Patrick sy Peggy ary ireo raitapo aminy, ny reniny Randriamanga malala Odette, ny raitapo aminy Randriamanga malala Odin sy ireo raitapo aminy, ny raitapo amin'ny vadiny Razafitrimo Saondra sy ireo raitapo aminy, dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina amin'ny vady sy ny fiangonana tonga ny dododo nitondra fampahirezana sy fampiononana tamin'ny fodimandrin'ny Randriamanga malala Prospère Naivosoa. Andriamanitra manakarepasoavana ane hamaly fity anareo. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo, fa ny malalanay Randriamanantena Pauline Aimé dia natsoiny ray ody any aminy ny alakamisy 17 Jona 2024 rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny mpiraitapo aminy:
Randriamanantena Hubert sy Razay Arsoa Saondra sy ireo raitapo aminy, ny zanany amanjafiny Tantely sy Olivier Mianadahavy, ny havany ny fiangonana FJKM Ambavahadimitafo. Ny nofiny dia hiala ao an-tranony lot de Zef 46 Ambondrona, anio alahady 20 Jona amin'ny 12 ora sy sasany. Ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny ekara Masinda Joan Batista Faravohitra, alohany ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany eny Antanan-drano Ankadikely Ilafy. Efa niady tsara aho, natanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Ny famangina fampiarezana ny fianakaviana ry havana dia ho tanterahana amin'ny fotoana mahamety izany. Ny fianakaviana dia efa nahatonga fararakitra ho fanohizana ny asan'ny fiangonana. Izay ny raharaha voray teto am-pelantanana, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny fiadanan'ny tompontony ry havana ho amintsika rehetra, ampahirintsika amin'ireo adidy aman'andraikitra izay apetrako ny tompo amintsika, na eo indrindra raha izay mety fisentona noho ny tsy fahafahantsika mahantanteraka izay irin'ny fotsika tokoa, indrindra noho ny antony amena ara-pahasalamana izany dia mifampivavaka mandrakarivantsika ry havako, ary tsalova mandrakariva fa ilay raintsika, ilay mangataka amintsika mban'olotra ny fotsika aminy, dia miara mandeha amintsika amin'izay rehetra lehantsika mba tena momba antsika tokoa izy. Anisan'ny asa izay apetraka ny tompo Andriamanitra amintsika ry havana, araka ny fanambara teo, dia ny fiatrehantsika ny fetim-bokatra eto anivon'ny fiangonana izany. Fotoana lehibe tokoa izany amin'ny fiainan'ny fiangonana, satria fotoana izay iarahan'ireny fiangonana miaraka amin'ireo zanany amanjafiny mielipatrana manerana n'izao tontolo izao, hiara hisaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra izany fotoana lehibe izany. Dia manentana antsika rehetra ry havako, ianareo rehetra fantatro fa ho avy avokoa, ianareo ny tokantrano fantatro fa ho avy avokoa, fa tao ihany koa ireo havantsika, ireo namantsika any rehetrarehetra any amin'ny faritany hatrany ampitan-dranomasina ary, mba hiara hivavaka fa fotoana lehibe tokoa ito nanambavaka ny asa an'Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana, na ny amin'ity taona ity izany, na ny amin'ny taona ihany koa raha mbola sitrapon'ny tompo izany. Fotoana iarahantsika mivavaka io, fa fotoana ihany koa azahoantsika mihaona ihany koa e. Tena mahafinaritra anie izany hoe mihaona ty an-tranon'Andriamanitra e. Marina fa ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana dia tokony tsisy mivorivory, ary tena zany mihitsy ny fandaminan'ny fiangonana rehefa mirava tonga dia mody. Fa tsy mety ihany koa tsika indraindray misy mivorivory azy satria tena efa ela loatra tsy nihaona. Ka rehefa misy ohatr'ireny dia mba atao resaka spida dia tonga dia mandeha mody avy hatrany rehefa avy eo moa izany, fa aloha atambatsika amin'ny fahaefatra ny volana Jolay ny fihaonana amin'ireo havana rehetrarehetra. Fotoana fihaonana io ry havako, tena zava-dehibe izany. Ny mpiara-mianatra tafahoana ary, tsisy ohatr'izany ny fifaliana, mahika fa izany hoe mpianakavy amin'ny finoana izany. Fa fotoana ihany koa ry havana izay hitondrantsika izay nitahin'ny tompo antsika eto mahantanteraka ny asany. Satria tsika mantsy mieritreritra hoe matoa izany mbola salama tsara dia tena mety raha nikarakara tena tsara mihitsy, mety ho ao ihany angambany izany, fa tsarovy ry havako. Fa matoa ianao mbola nomen'Andriamanitra tombonandro, dia misy adidy, misy asa tian'Andriamanitra ho tanterahanao, ary anisan'izany ny fiatrehantsika izao fetim-bokatra izao, izay itomanana ireo asan'Andriamanitra, ireo fitoriana ny filazantsara na ny velany na eto an-toerana izay tanterahan'ny fiangonana izany. Dia tsarovy ry havako fa fanome am-pifaliana no tian'Andriamanitra amin'izay nitahin'Andriamanitra anao. Ary dia izany raha teo moa ilay Tsodrano ary teny mpitahiana izay banjintsika amin'ny fotoana io, izany hoe ahatonga anao ho firenena lehibe aho, sady hitahanao sy halehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Aika izany sady manao ny asan'Andriamanitra tsika, no sady tahin'Andriamanitra tsika, ary tsy vitan'izany fa izay rehetra mifanojo amintsika ka izany, na ny ampiasana, na ny ampianarana, na ny an-trano, indrindra fa ty am-piangonana, dia misitraka izany fitahin'Andriamanitra izany. Dia araroatra ry havako ny fotoana men'Andriamanitra tsika, dia hiara miasa amin'ny tompo, dia hiara-dalana amin'ny tompo sika, eto manatanteraka izany asany izany. Ny faharoa ry havako dia izao, jerijery daholo ny dady rehetra fetin'ny ray anio. Dia indray tsika aloha mba hifampivavaka manokana, tondram-bavaka anay iray mpianakaviana. Ny tenin'ny fijoroana vaovolombelona nataon'i Josoa no entintsika mifampiarahaba, na ianao iray mpianakaviana ny tokantrano izany, na ny mitoeram-pitsaboana izany, na ho antsika eto an-tranon'Andriamanitra amin'izao anio izao. Dia leo amin'ny Josoa 4:20 manao hoe fa raha izaho sy ny ankonako dia hanompo an Jehova izany. Manasa antsika iray mpianakaviana ry havana hitsangana, fa izaho moa fa mitsangana rahateo. Zangahantsika. Eny izay dada tompoko.
dia tena tsy ho dada anarana ihany anie isika riavako, fa ho tena ho dada tokoa amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, amin'ny fikarakarana ny vady aman-janaka, aman-jafitsika ny ankonana ao tokantrano, fa indrindra ho tena hidady isika amin'ny fampandrosoana amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ary ny fiangonana. Dia hivavaka isika. Indreto ny fiangonanao Tompo, mitondram-bavaka nay raim-pianakaviana rehetra, any any an-trano zany, any amin'ny toeram-pitsaboana zany, indrindra fa ny ato an-tranonao amin'izao anio izao. Ny fanahinao Tompo, ilay efa niasa tao mijoso any, no hiasa aminay raim-pianakaviana ihany koa, ka nanay fahasahiana hijoro vavolombelonao, hizotra amin'ny lalana manaradianao Jesoa, ary hitondra ny ankonanay koa anaradianao. Mba samy ho tonga ny fanjakanao avokoa ny raim-pianakaviana miaraka amin'ny ankonany rehetra. Izany no nangatanay Tompo, koa atanjao izay iray Jesoa, mba hafana fo mandrakariva amin'ny fanomponanao, ho feno fitiavana amin'ny fikarakarana ny vady aman-janaka sy ny ankonana manontolo. Eny ho feno hery amin'ny fijoroana vavolombelonao eto amin'ny firenena sy ny fiangonanao. Izay rehetra asan'ny fiangonanao Tompo, na izay mety mampisento ary noho ny fisian'ny fisarahana aman-tany, na izay mahafaly noho ny tombonandro omenao, na izay mbola manome fanantenana noho ny asa mbola kininao aminay, dia ny fanahy nonombanay Tompo, ary hitanay hatramin'ny farany amin'ny fanomponanao. Ka amin'ny andro rehetra izay omenao anay Tompo, dia atolotra ianao tokoa ny fonay ary ny masonay, hijery ny lalanao sy hizotra anaradianao. Dia amin'ny anaranao Kristy mahavondrona nohon'ny izany vavaka izay misaotra Tompo. Amen. Afaka mipetraka isika rehetra riavako. Dia ny fanahin'ny Tompo tokoa eo amintsika rehetra riavako. Azahoantsika mahantanteraka izay rehetra tandrify antsika tamin'izay rehetra nambara teo azy ireny ny voninahitra. Raha tanteraka ny Rakitra isika ry havana, koa ny hira 3:10 amby 300 sy ny 8:20 amby 700 no ventesintsika mandritra ny Rakitra.
Dia ary hitsangana isika ry havana nolotra ny rakitra ka ny hira fa 150 andininy voalohany sy ny fahatelo no tanterahantsika an'izany ary faranana amin'ny amen. Amarana izao fotoana izao isika ry havana ka ny hira fa 720 no tanterahantsika mialohan'ny Tsodrano. Hira fa 720.
raisanao ry avako ny Tsodrano, izay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa manao hoe: ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy any amin'ny fanjakana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.